Olona vaovao avy any Mahajanga hatrany dia 4 kilometatra latsaka kely eo ny fanamboaran-dalana ho tanteraina ao tampon-tanànan'ny Mahajanga. Injery fotony izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandalovan'ny teny toerana ny zoma lasa teo. Ezahana ho vitaina ao anatin'ny efa-bolana miasa raha ny fanamariana izay noentiny ministry ny asa vaventy. Teo jerentsika indrindrany andinindiny. Mikasika ny lalana teo moa zany dia izy io promesse présidentielle zany hoe fanampanan-tena andrianatra filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'izy fony nandalo tatia tamin'ny volana maromaro zay. Androany moa zany vita tanteraka ny pisopitso nrehetrarehetra na amin'ny lafiny passation de marché zany na ny fametrahana ny fampiasana amin'izany. Ny lalana amboarina dia avy eo amin'ny jardin kely tonga hatrariny rond-point tsara rano. Raha ny lavan'izy dia eo 100 mètres eo na 1 kilomètre latsaka kely. Ny lalana io dia misy fanamboarana ny asinisina curena daholo ary asina fametrahana galety ary ny lalana dia hosqualifien'izany hoe hoaravana mihitsy amin'ilay lalana dia hosina vato kely na toviana compactena dia asina ambily accrochage dia asina monokosy. Izay zany ny asa tena atao io. Izany vita anaty fotoana fozy eo 4 volana eo. Tokony dia resaka détournement du trafic na hoe décongestion ny ville any Mahajanga satria misy olona anankiray zao avy aty amin'ny jardin kely ho any Amborovy fotsiny dia tsy maintsy manaraky ny lalana na bibo kanefa ny bibo matetika betsaka ny olona mivezivezy ny olona mivarotra fa avy aty zany karazany dessert kely mivoaka amin'ny rond-point tsara rano avy hatrany dia mivoaka Tsaramaroso tonga dia any Amborovy. Zany hoe zany manana lanja ny lalana io miteraka koa fambandrosoana amin'izay ny quartier izay andalovany Arazadiny fa be dia be ny mponina mipetraka amin'ny faritra io fa teraka tombontsoa ho an'olona rehetra mipetraka amin'ny faritra.